Miarabantsika rehetra indray amin'izao fanomezam-baovao manokana mahakasika ny fivoaran'ilay faritra ny ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izao. Ratsaivina dia nivoaka ny ranomasina indray tany amin'ny manodidina ny distrikany Ambanja tany tamin'ny maraina teo ny ivon'ilay faritra Andratsy. Tamin'ny 9 ora maraina teo izy dia tany amin'ny manodidina ny 200 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny Analalava no nisy ny foibeny. Mizotra miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia anaraka any amin'ny morontsiraka ny faritra avaratra andrefana iny izy ho amin'ny Aniwa sy ny Rapitso ary mety anakaika any amin'ny morontsiraka ny faritra Melaka any izy Rampitso izay. Vokatra izay indrindra dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana iny. Misy araka izany ny fampitandremana mahakasika izay, mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay, fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika ny fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Betsiboka, Sofia, Loatramangoro, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay satria mety hisy ny fiakaran'ny rano, eo ihany koa ny fiotsahan'ny tany na ny trano ary ny mety ho fiandronan'ny rano. Entanina ihany koa isika rehetra mba anaraka foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony hisorohana ny loza mety hisy eo. Etsika ilan'izay ihany koa raha mahakasika ny any an-dranomasina vokatry ny fisian'io faritra ny ratsy ao amin'ny faritra avaratra andrefana io dia entanina mpiandrika amin'ny morontsiraka avaratra andrefana sy afovoany andrefana ary morontsiraka Atsinanan'ny Nosy mba tsy hivoaka iandrika aloha mandrapalasa ity faritra ny ratsy ity satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Izay indray ara ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro amin'izao maraina izao, manome fotoananao manaraka indray.